Androany maraina no tonga teny Ambohida tao amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny Ankola Firavalomanana tamin'ny alalan'ny Andriamatora Kotoarvelomamy nametraka ny fangatahana ny CES hanome fepitona azy ireo ahafahana mandroso anarana hafa hisolo ny toeran'ny Ramatoa Ravalomanana lalao. Nandefasanay kopia an'ity taratasina ity daholo ireo filoana androm-panjakana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Manazava aminy an'ity requête nangatahana ity zany anoloana ny candidat Lalao Ravalomanana zay tsy mitsabaka mihitsy amin'ny asan'ireo tompona andraikitra mikarakara ny fifidianana. Dikan'izay zavatra efa tapaka dia tsy misy miova fa ny anay fotsiny angatahanay dia hoe ny anoloana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana mba azahoanay miditra mampiditra olona vaovao hisolo azy. Araka ny nambarany Ankola Firavalomanana ny alatsinainy nandritra ny valaondresaka tamin'ny mpanao gazety dia io andro io no nandraisan'izy ireo ny taratasy mampahafantatra ny tsy naneken'ny CES ny firotsahan'ny Ravalomanana lalao ho candidat amin'ny fifidianana. Nanao requête en rétractation izay, zany hoe requête mangataka hoe foano ny didy izay navoakanareo tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo momba ny Ramatoa Lalao Ravalomanana. Dia omaly ny azo ny valin'ny requête en rétractation nataonay ka tsy afaka nanao remplacement izahay raha tsy mivaly io demande en rétractation zay nataonay io. Zay no mahatonga an'izy somary ohatrany hoe manahirana kely ihany manazava azy eo amin'ny lafin'ny ara-lalàna fa zay mieritreritra fa ara-dalàna ny fangatahanay ary manantena valin'ny mahafapo avy amin'ny CES izay. Hatreto dia tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra mikasika ny olona izay ho tendren'ny Ankola Firavalomanana, tsy manohana na koa manosika candidat amin'ireo 13 voatazona izy ireo. Raha nanontany mpahay-lalàna mikasika ity raharaha ity izahay dia mbola tsy nety nanome fanazavana aloha izy ireo hatreto hitandrona ny fahaleovantenan'ny CES.